Miarabantsika rehetra dia manonona ny fiadanan'i Jesosy mamirapiratra eo amin'ny vonany anapaka eo am-bavadintsika tsirairay avy indray amin'ny alalan'ny fifampifankahitantsika mivantana amin'ity pejy ity izay efa napetraka teo ambany fitantanan'Andriamanitra tsy to sy ny fiahiany Jesosy Kristy zanany, izany fampizarantsika ny masoa sy ny sitrapon'Andriamanitra rehetra. Finaritra sœur, finaritra frère, zoky zandry namana tsy tapaka rehetra mpifankatia ao amin'i Jesosy Kristy, tonona amintsika rehetra ny fiadanan'i Jesosy sy ny fahasoavany mamirapiratra eo amin'ny voninahiny. Aniotsika dia resaka momba ny tontolon'ny fetin'ny mpifankatia na ny Saint Valentin. Efa nisy fotoantsika ny resaka ny Saint Valentin teto, efa ho herintaona lasa izay. Jereo ny vidéo any alohany efa nanakambara ny tamin'izany isika fa ny zavatra mahafinaritra amin'ny fiarahana amin'i Jesosy Kristy dia manakambara foana ny fanahy masina ho fanitsinantsika sy ho fananarana antsika. Izay ny tena zava-dehibe amin'ny hoe fiarahana amin'ny tompo fa tsy hoe routine be fotsiny ihany tahaka ny mamaky liturgia na mihira firana fanampiny na mihira ihany koa hira evanjelika arak'izay ahafahantsika mandray an'izay fampitan-kevitra izay. Vavaka vetivetsika misaotra anao Jesosy Kristy ny fitiavanao magaga sy ny falebiazanao dia mangataka ny autorité anao nisy tompo-kase ny teny izay hozaraina, nisy tompo-kase ny erin'ny filazantsara ao anatin'izany teny izany anokatra ny masom-panahinay tsiraray avy mba hahafahanay mahay miaino izay manantsofina hoentina miaino. Aoka izy iaino izay lazay ny fanahy amin'ny fiangonana, tsy ny fanambarako fa ny fanambaranao Jesosy, tsy ny fizarako fa ilay fizaranao eo ambonin'ny fizarana, izany no proclameko atao anatin'ny teny. Dia anao Jesosy Kristy no manisy fefy amin'ny alalan'ny rasoanao mahery indrindra natolotra ohatra eo amin'ny azy fijaliana ho fiarovana any amin'ny tontolo tsy hita maso rehetra any ahafahan'ny teninao misandrahaka sy mivelatra ho fantsiana izay tiso ho fampianarana ho anay irosoanay makany amin'ny tanteraka. Ny aja sy ny dera dia ny ray tsy toy irery ihany Yahweh Elohim, ary ny anaran'i Jesosy Kristy no entinay manonona izany vavaka izany sy anasivana tombo-kase ny tonom-bavaka rehetra na izany manonona tonom-bavaka izany na ny tsiraray ihany koa izay miara-mivavaka amiko ao ambadika ao. Dia ny sitraponao no ako tanteraka ao anatin'ny fanambarana rehetra. Alleluia. Amen. Iena raha lasirana bavy iresaka ny tontolon'ny Saint Valentin isika. Araka ny efa noteneniko teo dia efa nisy fotoana isika ny resaka. Herintaona lasa izay ny resaka ity Saint Valentin ity fa mahafinaritra mamy ny miaraka amin'i Jesosy Kristy dia izay mamy ny fiarahana amin'i Jesosy Kristy izay. Mamy tao ambavaka toy ny tantely ny teninao hoy John apôstôly rehefa nomena ny fampahitana ny amin'ny boky ny faminaniana izy ny apokalipsia tao an-danitra tao. Dia izay tsiro sy amamy ny tenin'Andriamanitra isan'andro isan'ora izay izay ny antom-pizarantsika tsy ao anatin'ny routine araka ny nambarako teo fa ao anatin'ny antsoina hoe révélation. Izay ny tena important be. Ary raha manambara zavatra aminareo eto raha manambara zavatra ny tenako mizara ho antsika rehetra, nareo ihany koa mizara ny anatin'ny commentaire sy ny sous-commentaire any, tsy izay ny zava-dehibe fa ilay révélation ambonin'izay fanambarana izany. Izany hoe Andriamanitra dia misisika foana izy any anatin'ny ampaham-potoana be da be any anatin'ny occasion rehetrarehetra izay hietsehantsika mitondra fanambarana. Amen. Izany lay amamy ny fiarahana amin'i Jesosy Kristy, izany lay amamy ny tenin'Andriamanitra, mamy tao ambavaka toy ny tantely hoy John apôstôly. Dia ny mpino izay mahatsapa n'izay tsiro izay, mahatsapa sy mandrehan'izay tsioka izay, izay sofla izay, mahita fankamamiana ao anatin'izay
dia tafiditra ao anatin'ny antsoina hoe intimité miaraka amin'ny Andriamanitra tsy toy izy. Zava-dehibe zay zay le hoe intimité zay, satria rehefa mitombo sy misongadina amin'izay tsika dia aza dimy ny tantarany Enoka. Enoka dia niara nandeha tamin'Andriamanitra izy. Niara nandeha tamin'Andriamanitra izy, zay le hoe intimité amin'Andriamanitra tsy toa. Tany de tsy hita izy. Tsy nandaira amin'ny fahafatesana. Ambony be zany zavatra resantsika izany. Ary misy lanjany be mihitsy. Ary rahateo nilaza hoe intimité amin'Andriamanitra tsy toa, nisy fotoana ihany koa sika efa nilazany zany araka ny fahendrena atao amin'Andriamanitra tsy toa sy ny famindrapony tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia nilaza izay antony no tokony ho nolazaina tamin'izany, isaorana an' Jesosy, isaorana anareo mpiaino ihany koa. Fa na tsisy miaino ara dia miteny foana isika. Alleloia. Nisy fotoantsika ny teniny amin'izay intimité izay. Teo nanambara ny amin'ny hoe Enoka dia niara nandeha tamin'Andriamanitra izy dia tany dia tsy hita. Zany hoe miandoha amin'le hoe makamamy sy misitraka. Mamy tao am-bavako ny teny Andriamanitra se révéler mitondra ny teny. Andriamanitra se révéler ho iaho mitondra ny teny ho atsika manambara dia mahita maminy ao anatin'izay tsika. Ara-panahy dia misy impact amin'ny nofontsika, ara-tsaintsika mivelatra amin'ny fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra hatrany dia izay no irosotsika makany amin'ny tanteraka manome sary ny Enoka. Azadino fa ny Baiboly dia nampianatra hoe aoka ho tanteraka isika tahaka ny fahatanterahan'ny raitsika zay any an-danitra. Lavitra dia lavitra ny dingana, tsy maintsy ioarantsika fa misaotra an' Jesosy tsika treto izy no mitazona atsika, izy no mitahiry atsika. Zay ny tena zava-dehibe fa tsy misy ezakitsika ao anatin'izany, tsy misy motivation atsika ao anatin'izay fitahirizana zay, tsy misy heripotsika. Zava-poana dia zava-poana ozin'ny bokin'ny mpitoroteny, fa ny tena zava-dehibe ao anatin'izay dia ilay fitiavan'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ny famindrapony sy ny tontolo rehetra mifandraika amin'izay mitahiry atsika. Alleloia. Saint Valentin, fetin'ny mpifankatia. Ara-tantara ity resaka Saint Valentin ity dia fety efa nisy izy io tany amin'ny taonjato fa 14 tany. Zareo Britanika, Anglisy, Grande-Bretagne no efa mpankalaza azy io. Ary ny tantara no manondro fa ry zareo ireo no toy ny hoe loharano, ny tsiriny sy ny poirany ty resaka fetin'ny mpifankatia ity. Fa izay hoe fetin'ny mpifankatia ny tsiry tamin'ny alalan'ny zareo izay dia mazava ho azy fa tsy fetin'ny tsiry tamin'ny alalan'ny soratra masina, tsy tamin'ny alalan'ny sitrapon'Andriamanitra, tsy tamin'ny alalan'ny antsoina hoe volonté divine, fa fisainana olombelona sy fanapahan-kevitra olombelona. Ary nosafidina manokana ny datin'ny 14 febroary satria ara-tantara eo amin'ny 14 febroary eo dia manomboka mivoaka ny vorokely ao aorian'ny vaninandro mangatsika, ririnina izany, solstice d'hiver. Fampitohy izany zavatra resantsika izany satria azadino fa misy fety tsampy be da be mikorina ety amin'ity zao tontolo zao ity. Ary raha ity resaka Saint Valentin ity dia nosafidina manokana mihitsy sy nonomena, notondrona zany ny 14 febroary, 14 février, nasolo ny fety tsampy anankitelo izay manomboka ny 13, mitoy ny 14, mitoy ny 15 febroary, fety tsampy anankitelo. Ary ireo ny globalizena dia natambatra ho 14 febroary, fety ny mpifankatia. Important be le passage no nambarako teo hoe fety tsampy anankitelo afaka mangady ny source amin'izay tsika mitady any amin'ny Google sy ny Wikipédia fa tsy manam-potoana ivalaparana betsaka amin'izay isika. Amin'izay lafiny ara-tantara izay ihany dia tany amin'ny taonjato fahatelo tany
nisy emperora anankiray Claudius faharoa izay nanana fahasairanana ity mpanjaka ity emperora ity satria tamin'izany vaninandro zany dia niarahantsika nalala ara-tantara fa nitambatra ny eglizy sy ny fanjakana. Dia nirafitra emperora manitatra fanjakana. Dikan'izay hoe manitatra fanjakana izay ohatrany tamin'ny andro nandrianam-ponimerina sy ny sisa rehetra dia hoe ranomasina mivalam-pariako. Dia manitatra fanjakana andrianam-ponimerina dia amin'ny alalan'ny fomba isan-karazany mietsika ady fangalaram-bady na endrika maro isan-karazany tsy ara-baiboly fa ny objectif dia hoe manitatra fanjakana fotsiny. Dia ara-tantara ho iaho teo taonjato fahatelo tao anatin'ny ady mivaivay ity mpanjaka antsoina hoe Claudius faharoa ity dia nanana fahasarotana izy, sahirana izy amin'ny recrutement, fiantsoana miaramila hiantafika izany. Satria ny obstacle tao anatin'izay dia resaka raha-pianakaviana sy raha-mpivady fivadiana sy raha-ny mpifankatia. Wazavaiko izay. Vitsy ny tovolahy nanolo tena tamin'ny taonjato fahatelo nanjakan'ny Empereur Romain Claudius faharoa ity. Vitsy ny lehilahy nanolo tena satria miredareda tao am-pony lehilahy ny lafin'ny ara-pianakaviana. Nyredareda tao am-pony lehilahy tamin'izany vanim-potoana izany ny zatovy lehilahy ny firehetam-pitiavana tamin'ny olon-tiany dia midesista, mitsokan-darana, tsy manolo tena, lasa tsy patriote, lasa tsy tia tanindrazana izany. Gravy an'ity resaka tia tanindrazana ity satria devoly fa misy chantage ataony devoly foana amin'ny lafiny isan-karazany. Ohatra hoe fitiava-tanindrazana dia abotsiny devoly ny idéologie hoe patriotisme dia lasa mamono tena, manolo tena hiady. Satria zay averiko tsara fa tena grave ity resaka fitiava-tanindrazana ity satria ny devoly dia manisy chantage, mametraka balance foana izy isin'ny fifandanjana eo amin'ny lafiny ara-baiboly, ara-tsoratra masina sy ny lafiny ara-nofo. Ary abotsiny devoly ohatra ny idéologie hoe fitiava-tanindrazana, patriotisme. Dia ny tena zany ohatra hoe izahay lehilahy raha tsy manolo tena, mandray basy mitana, miatrana ambava ady ao anatin'ny ady. Ora nefa ilay ady tsy misy intérêt an'Andriamanitra fa conflit géopolitika ohatra hoe resaka Ukraine sy Russia dia antsoina daholo ny lehilahy ampitoana tsy maintsy mandray basy mandeha miady. Dia eo lay chantage hoe ahoana par rapport amin'izay ny resaka sitrapon'Andriamanitra. Zay le niteneniko teo hoe tery de tery ary entiny lalana makany an-danitra vitsy ny mahita azy. Irenonse ny patriotisme avy ianao sa anaiky ny sitrapon'Andriamanitra, sa irenonse ny sitrapon'Andriamanitra ianao sa anaiky an'le resaka patriotisme. Ary zay tranga izay dia miseho amin'ny endrika be da be mihitsy eo anivon'ny firenena anankiray. Izay balance sy fifandatsakevitra apetraky ny devoly isin'ny déstabilisation afahanao tsy mitoetra tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Vitsy ny mpanompon'Andriamanitra mizara zavatra ohatran'izany amintsika fa misaotra an' Jesosy Kristy isika afaka manambara zany zavatra izany sy afaka miteny an'izany fahamarinana izany. Raha mandinitsika ny zavatra misy any anatin'ny fiangonana ny ankamarony dia alaina ny verset dia ampianarina tsy anjery any amin'ny sekoly alady, sekoly sabata, ny sampana lalehibe, ny vehivavy lehibe dia azavaina amin'ny fahazahoana rafitra idéolojika, théologie, zany hoe mijanona ho fahalalana, connaissance, fa lay expérience tokony ho voaray an'ny mpino sy tokony ho fiainan'ny mpino dia zary tsy tsindriana loatra
za tsy contre ny fampianarana théologie, za tsy contre ny système, fa ny lacune misy am'izao vanim-potoana iainantsika zao ny lavaka misy dia ny dégradation any mpino sy ny état, ny toe-panahin'ny mpino zany tena mampalahelo. Ary ny akamaroan'ny olona izay mbola miaina abomination, miaina Saint Valentin, dia olona mpino mahafantatra tsara fampianarana théologique, mahafantatra tsara ny fampianarana, ny aina ny fampianarana tany amin'ny sekoly alahady, manana karatra mpandray, mpikambana ao misampana lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe amina fiangonana evanjelika, satria toy ny hoe formatena fotsiny ilay mpino, formatena. Fa tsy tahaka an'izao fanairan' Jesosy Kristy anairany antsika zao hoe tairina ny mpino amin'ny alalan'ny expérience sy amin'ny alalan'ny tranga fait réel misy dia hetsiketsehana amin'izay ny mpino hoe inona ny zavatra ratsy eo ambadiky ny Saint Valentin loha hevitritsika. Ary teotsika ara-tantara dia nanambara fa ny Saint Valentin dia fety tsampy anankitelo no natambatra ho fety anankiray, ary izay fety tsampy navadika ho fetin'ny mpifankatia izay saint, zao tena mailomailo raha vao hoe fetin'ny masinda saint na masimbavy na masimasina isan-karazany isan-calendrier grégorien na tsy grégorien zay tondrona araka ny vanim-potoana sy apetrak'olombelona. Eto dia miala tsiny, sika olombelona no misedeside sy mametraka azy y compris 25 décembre. Sika olombelona no namorona an'izany dia mailo foana. Ary ny any tena zavatra tratrariko sy tarigetrako izay anetanako atsika dia ny fampianaran'i Jesosy Kristy ny amin'ny hoe aoka ho tanteraka ianareo tahaka ny fahatanterahany ray zay any an-danitra. De tsy maintsy miazakazaka amin'izay itsika, tsy maintsy manao sakrifisy amin'izay itsika, tsy maintsy manolotra ny tenantsika isika raha lasy na tiatsika na tsy tiatsika. Dia eo lay balance ipetrahan'ny safiditsika hoe ho aty amin'ny Beliala sa ho ato amin'ny Jesosy Kristy, sa hanafangaro an'i Kristy sy Beliala. Zay anefa dia mazava araka ny bokin'ny Apokalipsy hoe tsy mafana tsy mangatsika alohan'ny vavaka ozy Jesosy Kristy, ny alika no miverina amin'ny alohany, Satana no miverina amin'ny alohany. Ny zavatra mampalahelo ane dia zao hoe rehefa misy fahamarinana ambaran'Andriamanitra tsy toa amintsika sy revelen'ny fanahy masina amintsika, na amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra tsy toa, témoignage-n'i Jesosy Kristy sy ny patriarka rehetra tany aloha tany tsara laza araky ny finoana, ady foana isika issue de secours, dia ilay issue de secours soratra masina ihany no tadiavintsika. Ohatra hoe ny zavatra rehetra azoko atao, ny zavatra rehetra tsy ary-mahasoa avokoa, za tsy andevoziny zavatra na inona na inona. 1 Corinthiens 9:12 dia mitady an'izay issue de secours zay isika. Zay ny zavatra mampalahelo ny fanahy masina. Zany hoe mitady marimaritra iraisana ao anatin'ny Baiboly isika, mitady position isika selon an'ilay filatsika mbola te hisitraka amin'ny Beliala. Zay lay danger, zay lay zavatra mamoetra manoloana ny herin'ny soratra masina. Fa isika zany dia tokony hanana toe-po mahay manapaka sy mandidy hoe izao dia an'i Kristy, izao dia efa nanolotra ny fiainako ao an'i Jesosy Kristy, izao dia efa nanolotra ny momba rehetra an'i Jesosy Kristy. Dikan'izay dia tsy manana anjara atao amiko intsony i Beliala sy ny rafitra babiloniana sy ny toe-po, toe-panahy, toe-tsaina rehetra mifandraika amin'izay rafitra babiloniana izay. Raha lasaranabavy, ara-tantara ny iverenantsika kely hoe satria nanana fahasahiranana be ilay Empereur Claudius faharoa tamin'ny recrutement ho an'ny tovolahy hianady hiatrana am-bavahady noho ny raharaham-pianakaviana sy ny raha mpifankatiavana fifamofona eo amin'ny zatovo dia
nanapa-kevitra izy fa foanana ny fetin'ny mpifankaty, foanana ny fanamasinana fanambadiana, foanana ny raraham-panambadiana. Natao zay tsy isin'ny seho fanomezan-danja ny fifankatiavan'ny mpifamofo na ny tsy mpifamofo teo amin'ny fanjakana nosahan'ny Romain Claudius faharoa. Fa ny zavatra nampome sy ny zavatra nahagaga dia misy prêtre antsoina hoe Valentin nanohy antsokotsoko ny fanamasinana mpivady. Ireo mpifamofo izay manaiky hivady zany dia masinina any am-piangonana, dia ity prêtre antsoina hoe Valentin ity no nanao ny asany tany amin'ny takotakona sy ny maizimaizina tany, malgré hoe nisy ny interdiction izay napetraky Empereur Romain Claudius faharoa tamin'ny vanim-potoanany à l'époque 3e siècle. Dia nisy an'ity prêtre Valentin ity mbola nanohy ny asany antsokosoko. Dia mazava ho azy moa fa fitondrana Empereur izany enjakenjana ny tontolon'ny lalàna sy ny fampiarana lalàna tamin'izany dia tratra i prêtre Valentin ary décapitena ny tapahan-doha noho izay asa fandrarana araky ny satra ny Empereur sy ny décret didy zay nampidiny ny Empereur Romain Claudius faharoa izay hoe tsy azo atao ny manamasina fanambadiana sy ny mifampitohy amin'izany rehetra momba ny mpifankaty dia tsy azo atao satria mametraka olana lehibe eo amin'ny recrutement réserviste na tsy réserviste, tovolahy na tovovavy ihany koa hiatra nambavahady ary lasa be da be ireo midesistany amin'izany dia isany ihany koa zany sakana ho an'ity Empereur Romain Claudius faharoa ity ny asa dissimulé, asa ambadika izay nataony prêtre Valentin na tapa-doha azy dia nanomboka teo dia lasa voarakitra ara-tantara i prêtre Valentin ho olo-masina tamin'izay etsika fanamasina ny fanambadiana tany amin'ny miafina tao anatin'ny rafitra Empereur nandrarana azy izay. Dia izay tantara izay nefa tsy misy source biblika mihitsy. Lay anankiray dia ara-tsampitsotro zao hoe fety anankitelo dia natambatra tamin'ny daty Valentin tamin'ny taonjato 495 à l'époque ny Pape Gelasius voalohany dia nosafidiana ny daty 14 febroary ny fivoahan'ny vorokely misiotsioka sy ilay fety sampy anankitelo nanomboka ny daty 17 hatramin'ny 15 sy ny sisa rehetra be da be ny ara-tantara samy manana ny filazany avokoa fa izay no ara-tantara afaka noetiko ho atsika anio. Fa ny tena miinteresse atsika dia hoe aiza ho aiza ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ity resaka Saint Valentin ity. Dia mazava ho azy fa ny tontolon'ny sitrapon'Andriamanitra tompoko dia tsy misy resaka ara-tsoratra masina avokoa ny zavatra no tana saitsika teo na ara-tantara na tsy ara-tantara. Dikan'izay hoe tsy misy source biblika, tsy misy source ara-tsoratra masina, tsy misy révélation amin'ny fanahy masina, dia ny dikan'izay dia hoe ahoana? Dikan'izay dia avy amin'ny démonie na dia hoe isika olombelona raha no miray saina sy miombon-kevitra, anapa-kevitra sy anondro daty ora ankalazantsika fetina olo-masina ary indraindraitsika. Averiko tsara hoe rehefa tsy biblika, rehefa tsy source ara-tsoratra masina sy araky ny fanamasina dia avy amin'ny satana izay ninninona fisainatsika sy fieritreretantsika olombelona.
hametraka datya, hametraka lamina, hametraka fiombonam-bosy firaisan-tsaina dia aorontsika avy eo amin'ny alalan'ny soratra masina hoe olo-masina na endrika hafa na ventikevitra hafa izay tondrotsika fa ara-tsoratra masina dia izay no tena zava-dehibe tsindrena amintsika hoe rehefa tsy ara-tsoratra masina raha lasy ranabavy dia avy amin'ny satana izay. Fa ny mahafinaritra ry havana dia Andriamanitra dia mamindra fo amintsika foana. Andriamanitra dia mamela heloko amintsika foana izy ary maharo-posy be famindra-po izy ary ny antony mbola fahafatsika mizara ankehitriny dia izay famindra-pon'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra izay. Fampianaran'i Jesosy Kristy dia haitsika rehetra hoe fa saingy tsy tanterahana vetivety ny ratsy ataon'ny olona, efa ratsy ataontsika izay fisainantsika tsy avy ao am-pon'Andriamanitra izay dia mikarakterize ny mahampanotatsika, mampiseho fa isika dia manana rasy adamika lavo tao amin'ny sahany edena, misy an'ilay semensa, bibilava, serpent, race de vipère, taranaky ny menarana ozy Jesosy Kristy tamin'ny fariseo, tsy ny fariseo ihany fa isika ihany koa izay tafiditra amin'izay rafitra mankalaza fety babiloniana, mangalaza fety sampy, mankalaza izao tontolo zao, manindraindra izao tontolo zao, dia aveo sika mitady lalana isapatoara amin'ny hoe ny zavatra rehetra azoko atao, ny zavatra rehetra tsy mahasoa, tsy mampiova ny nininy zany, tsy mampiova ny fahamarinana eo anatrehan'ny vérité absolue izay, fa mijanona foana isika hoe mpanota, mijanona foana isika hoe mpiodina amin'Andriamanitra, mijanona foana isika hoe taranaka babiloniana, na dia ho sarotsaromantsika amin'ny verse isan-karazany ary ny hetsika ataontsika. Zay tsara voaray antsika izay zavatra izay, ary zay no anentanantsika foana amin'ny alalan'ny fizarana sy ny fampianarana ho fahafantarantsika ilay efipetsin'ny satana amin'ny endrika tahaka an'izany, ahafahantsika miataka sy miala ao anatin'izany, aza miombona ho taminy hoy ny Baiboly, miala ao aminy ianareo mba tsy hanananareo eloka, aza miombona hota aminy, dia samy miady amin'izany isika voalohany amin'izany ny tenako. Ny azo ambara ankoatran'izay dia fantatsika rehetra fa ny fetin'ny Saint Valentin raha nikisary izao tontolo izao dia raha voarainao tsara ny fanazavana teo dia tsy misy resaka support Baiboly, tsy misy resaka ara-tsoratra masina, ary rehefa tena loaranao ity resaka Saint Valentin ity dia resaka érotisme, eros, fitiavana izao tontolo izao, fanomezana lanja ny émotion, lay fientanana, lay filana, égoïsme, izao no mila, ny tenako no mila dia iny no mena fahafaham-po, mena satisfaction. Zany hoe tsy ny soratra masina no omentsika lanja, tsy ny tenin' Jesosy Kristy no omentsika faveur eo amin'ny fiainantsika, tsy ny sitrapon'Andriamanitra no avelantsika anapaka eo amin'ny fiainantsika, tsy ny sitrapon'Andriamanitra, tsy ny révélation divine no omentsika lanja, fa Saint Valentin fety izao tontolo izao, efa samy teo daholo na ny tenako izao ara tamin'ny mbola tsy nanana Jesosy Kristy dia mpisitraka, ary mahay an'izany tsika rehetrarehetra. Rehefa Saint Valentin dia be da be ny tovovavy kely very ny mahaviritsiny azy mandeha ny firaisana alohan'ny fanambadiana, nefa zany dia contre Baiboly zany, contre misoratra masina izany, dia mandeha ny karazana fety isan-karazany, misotro toaka, miliba, miaina ozy ny mpiteny an'izay, mba miaina, mba misitraka, mba miaina ny fiainana, mba mahaiza miaina, zay zany le hoe miaina, tsy miaina selon la Bible fa miaina selon an'izao tontolo izao. Tanareo foana lay fifanoherana, lay evipetsy sy lay fandrika ametrahan'ny satanantsika ao anatin'ilay izy. Zany hoe io misy soratra masina, io misy fanjakan'Andriamanitra, io misy fiainana vie éternelle, fiainana mandrakizay, lay very tao amin'ny sahany edena dia naseho an' Jesosy Kristy indray ny fitiavana
Jesosy Kristy ny lalana makany amin'ray iverenantsika amin'izay fiainana izay fa satana etsy-ankilana dia manisy fety sampy isan-karazany mba tsy afahantsika mitodika sy mifantoka amin'ilay fiainana mandrakizay ny tanysaintsika teo sy ny famonjena naseho tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia isan'izany ty resakintsika anio ity hoe Saint Valentin ity. Dia lay tena gravy fandrika ao anatin'ilay izy dia le hoe saint masina Valentin amasinina mihitsy zany fa izay efipetizay dia midika fa lay toeran'Andriamanitra, lay divinité an'Andriamanitra, lay hasina naseho an Jesosy Kristy tao an-danitra tao, lay vie éternelle, lay salut, lay fiainana mandrakizay, lay Jesosy Kristy nomboana teo amin'ny hazo fijaliana, lay fofinaina mahavelona nameny Jesosy Kristy hoe raiso ny fofinaina, nameny lay voalohany bokatry ny fanahy asan'ny apôstôly toko 2 faminaniana Joela ho antsika rehetra zay efa nandray an'izany, amen, na misaotra ny tompo. Iny mihitsy zany no vonony satana dia solony an'ity Saint Valentin, saint sy karazana saint be da be araky ny fitiavan'ny satana tiany andavona atsika tsiraray avy. Ka tian'Andriamanitra isokatra ny masom-panahintsika, tian'Andriamanitra isokatra ny masom-panahiko, ny masom-panahinao, afantatra ny efipetsin'ny demony ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Ny Saint Valentin hoy isika teo dia resaka mamona, ny commercial, ny resaka carte de visite, ny vola mihodina ao anatin'izany, ny consommation d'alcool, ny resaka sexe, ny érotisme, ny fétichisme, ny libéralisme, ny libertinage. Grave be io resaka libertinage eo, ohatra hoe za manambady dia etoko amin'ny toerana anankiray ny vadiko dia ao samy ao daholo ny olona manambady dia mifanakalo vady ao dia samy manao filana ao. Zany lay Saint Valentin zany, libertinage ohatran'izany, ary autorisé zany ty amin'ny tany mandroso. Possible efa misy ho an'ireo VIP any amin'ny tany andalam-pandrosoana ohatra hoe Madagasikara, possible satria raha ny zavatra misy ao Madagasikara ny abomination zay efa fahotana manakatra ny lanitra ao Madagasikara zay anairantsika antsika tsiraray avy eto foana dia efa mihoatra n'izany zavatra izany. Possible izany ao andapa ao sy ivelan'ny lapa sy any anaty fiangonana sy ivelan'ny fiangonana sy any amin'ny karazana zaika be sy tsy zaika be, fetim-piangonana sy fetin'ny taranaka isan-karazany ihany. Raha ny fanolanana isan'andro isan'ora sy ny zavatra mamoetra miseho eo amin'ny fiainan-janak'olombelona raha ny malagasy fotsiny ihany no akatsika référence. Feny zavatra rehetra ry havana dia danger be ny ao ambadiky ty resaka Saint Valentin ity. Ilay mot hoe saint fotsiny ihany, saint, dia tsindrina ilay Valentin no lazaina fa olo-masina, masina, dia manolo an'ilay image famonjena Jesosy Kristy sy ny filazantsara rehetra. Ary be da be ny kristianina tafiditra ao anatin'io resaka Saint Valentin io. Dia rehefa tafiditra ao izy dia mipimonté ny resaka sexualité, manandrakandrana alcool izy, mipimonté an'izao tontolo zao izy, zay ilay Christus Beliala, sady mangatsika ny mafana, efa naloha ny vavan'i Jesosy Kristy, mifangaroaro ao daholo ny zavatra tsy tokony ifangaro satria Saint Valentin ny andro dia manolotra ny tenany ho an'ny Valentin izy, ho an'ilay prince ny démonie dia ity Valentin ity zay natao sorona ny ainana napadoa, sorsa fiatomboan'ny fetin'ny mpifankatia. Dia imagineo amin'izay manomboka eo lasa miankohoka amin'ity fetin'ny mpifankatia ity daholo ny tanora sy ny tsy tanora rehetra, hatramin'ny olobe, hatramin'ny efa antitra, mbola mankalaza an'izany mifety an'izany tsy misy fiainana mandrakizay, tsy misy vie éternelle, tsy misy salut, tsy misy pardon, tsy misy fanekena na ny taloha na ny vaovao, tsy misy ninina fanekena taloha, tsy ao ihany koa satria azadino fa ny fety autorisé selon la Bible dia ny 7 fety juive ihany, ny fety jiosy anankifito satria ireo dia mifampitohy amin'ny lalam-pamonjena izay nitondrana Andriamanitra tsy to araky ny vaninandro voatendry
dia nitondran'Andriamanitra tsy tony vahoaka Hebreo isaky ny contexta sy isaky ny vaninandro ohatra hoe ny Paska dia namoahana azy ireo teo ambanin'ny fanandevozan'ny Egyptianina, nisorona ny vahoaka Hebreo teo ambanin'izay fanandevozan'ny antikristia, de tsy iza fa i Farao sy ny miaramilany sy ny faux prophète miara-miasa taminy. De ohatra n'izay daholo na ny fête de lumière sy ny fety hafa, fête Jesosy anankifito ara-tantara dia mifanitsy amin'ny vision an'Andriamanitra tsy to ho fanindrina ny herin'ny filazantsara. Fa ny Saint Valentin sy ny pety sampy isan-karazany, ny fety grégoriana izay tsy ao anatin'ny fety biblika, ny fety Jesosy araky ny fanekena ihany koa, fanekena voalohany izay ihany Jesosy ihany, ny fanekena vaovao izay tsy misy fety sampy mihitsy afa-tsy ny Paka ohatra na ny Pentecoste izay mifanandrify ihany koa amin'ny fety Jesosy araky ny contexte sy ny vaninandro vision an'Andriamanitra foana, dia ireny rehetra ireny no takonany demony, takonany Andriamanitra zao tontolo zao amin'ny alalan'ny Saint Monsieur Valentin lay nanolotra ny ainy ho tapahan-doha selon ny contexte araky ny fanazavantsika tany am-piandohana tany amin'ny 3e siècle izay mifanindry tamin'ny fety tsampy anankitelo tamin'ny andron'ny Pape Gelasius voalohany. Zay nao zonambara fa misaotratsika nanaraka ny fizarana dia ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny feny zavatra rehetra dia efipetsin'ny demonia, efipetsin'ny satana tsotra zao ity resaka Saint Valentin ity. Tsy misy équilibre afaka tadiavintsika tsy misy marimaritra sy position stabilité afaka hipetrahantsika ao anatin'izany fa na isika any Kristy na isika any Beliala izao tontolo zao manao ny fety tsampy manompo sampy manompo any Valentin mi-incarner an'ilay esprit any Saint Valentin, esprit any efa maty olo maty izay fampianaran'ny Baiboly de mampianatra antsika foana hoe tsy misy ifandraisan'ny maty amin'ny velona. De na isika izay nambarako izay na isika aty amin'ny faribolana hoe miaraka amin'i Jesosy Kristy tompony tompo mpanjakan'ny mpanjaka, Dieu 3 fois saint fa tsy Saint Valentin. Tain'i Jesosy Kristy de mirary soantsika rehetra. Jesosy Kristy mamirapira